Hallelujah. 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 Galatsiny misy ny fahatarana kely teo amin'ny tsy fahatombanana dia manombokantsika vetrany amin'izao fotoana izao ary faly be mihitsy tafiaraka amintsika menakavy amin'ny androany ity manona ny fiadanan'ny tompo amintsika menakavy tsirairay avy anatin'ny tokantrano izay misy anao any amin'izao fotoana izao dia tonona ny fahasoavan'Andriamanitra, ny fiadanan'Andriamanitra, ny fahatsaran'Andriamanitra rehetra indray ny hamelo ny fiainantsika tsirairay avy amin'izao fotoana izao. Faly indray tafiaraka aminareo eto ato anatin'izao fotoam-bavaka izay irahanao amin'ny akira-dio ny andramoka izao isika rehetrarehetra izay fampanaraka eto dia faly be mahitantsika. Isika rehetra izay mety sambany ihany koa vao tonga eto androany dia tena faly be koa mahita anareo ary ny voninahitr'Andriamanitra ny hameno antsika tsirairay avy. Mivavaka indray no hahatongavantsika eto androany hitady an'Andriamanitra isika menakavy. Tonga eto isika ry havana malala satria ilaintsika ny tonga eto androany. Tena ilaintsika ny tonga eto androany. Haleloia. Ilain'ny vatantsika ny mitsahatra ry havana. Ilain'ny fanahintsika ihany koa ny mitsahatra. Ary tena ilain'ny ny amintsika rehetra mihitsy ty andro androany ity satria na ny fahasalamantsika na ny herim-batantsika na ny herim-panahintsika itsika miatrika ny herinandro dia tovozitsika ato anatin'izao andro sabata mahafinaritra izao indray. Jesosy anie anatrika antsika tsirairay avy ary amin'ny toerana rehetra izay misy anao any androany
dia tsy mazavatra ratsy nanatrikanao eo. Misy fotoana ny olona rehefa misy zavatra ratsy tonga eo amin'ny fiainany, matetika iliavana malala reny olona hoe manao pacte amin'ny devoly na manompo devoly reny. Dia misy fotoana ny olona misy tromba rehefa miantso an'iny tromba iny dia miditra ao anatin'ny tokantrano mihitsy ilay tromba dia mitsofoka ao anatin'ny vatany mihitsy. Ary indraindray ny olona manompo sampy dia matahotra ny lava. Misy fanatrehana foana eo amin'ny fiainana eo, fanatrehana mampatahotra, zavatra malomaloka, aloka mainty be, zavatra ohatr'izany foana no hitan'ny olona matetika, satria manatrika ny devoly, mitondra fanatrehana eo amin'ny fiainana ny devoly. Ary indraindray ny zavatra eny hatray anatin'ny toromaso ihany, anatin'ny alina na alina atoandro. Misy olona anankiray hitako ilay havana malala, olona fantatro, dia mampalahelo loatra izy io fa ao anatin'ny trano eo izy amin'ny andro atoandro ry havana dia matahotra izy io. Ny trano ny tsara tarehy, mahafinaritra ny toerana misy azy, ngeza ny trano, misy décoration mahafinaritra. Fa ny zavatra mampalahelo rehefa izy reny ao anatin'io trano io dia matahotra izy, dia lasa izy mivoaka eny an-tokotany ry havana malala, satria misy zavatra tonga ao aminazy eo, misy zavatra mamangy azy eo. Dia indraindray izy mahita fahitana ratsy be mihitsy dia matahotra izy. Dia ny zavatra ataony, aleony mandeha dia miala mivoaka amin'ny trano, dia miala ao izy eny an-tokotany izy mandady ny andro, satria matahotra izy hiditra ao anatin'ny tokantrano. Nefa rehefa misy olona tonga ao anatin'ny trano dia mahita mihitsy hoe mahafinaritra ao amin'izany trano izany, misy fanaka mahafinaritra, misy voninkazo mahafinaritra. Dia variana hoe trano ohatran'izao hoe dia mampatahotra amin'ity olona ity ny mijanona ato, satria nahoana ry havana? Satria misy fanatrehana ratsy, misy fanatrehana mampatahotra, misy fanatrehana devoly ao anatin'izany trano izany. Fa androany ny anatrika anao ao dia tsy devoly, tsy fanaratsy, tsy aloka mainty be mampatahotra, fa fanatrehan'Andriamanitra. Tahaka ny rivotra mivovoa ao anatin'ny tokantranonao ao, miditra ao am-baravaranao, mitsofoka eny mamangatra eny anatinao any. Izany fanatrehan'Andriamanitra izany. Ary izany nahatonga avantsika eto androany. Ny tahotra rehetra mihitsy androany no esorina. Ny devoly rehefa manatrika dia na olona tsy matahotra azy, lasa matahotra, lasa miorooro. Olona milamina tsara hatramin'izay fa lasa tsy mety matory amin'ny alina, marary fo, matahotra lava. Fa Andriamanitra rehefa manatrika, ny olona matahotra mihitsy no esorina ny tahotra ao aminy. Ny olona kivo mihitsy no ampahezina, ny olona ory no ampifaliana, ny olona ao anaty ady no omena hery. Aleluia. Ary amena fanantenana fa manana fandresena satria miaraka amin'Andriamanitra ry havana malala. Mivavakantsika amin'izao fotoana izao. Raha tonga eto ianao androany dia ny fanatrehan'Andriamanitra mantsotsika eto. Tsy tromba ny mamangy anao, fa fanamasina ny mamangy anao. Tsy devoly, fa ny fanahin'Andriamanitra ry havana malala. Ikoriana tahaka ny loharano velona, any anatinao any ane izany fanahin'Andriamanitra izany. Amelombelona ny aminao manontolo. Aleluia. Manomboka any amin'ny fonao sy ny sainao, traikatra any amin'ny tokantranonao, midina, mipakatra any amin'ny asanao, hatrany amin'ny fiainanao rehetra amin'aina Jesosy. Sotranao izay Jehovah-Andriamanitra. Mideranao izay ity androany ity noho ny fitiavanao Jesosy malala, satria tena fitiavan'izao atongavana eto izao Jehovah. Tapalay mihitsy androany fa raha tonga eto izay Andriamanitra dia tsinitsiny eo anatrehanao izay Andriamanitra. Tsy mendrika na dia ny anona ny anaranao Jesosy, hanefa tonga eto satria tsy mba misakananao Andriamanitra. Tonga eto satria ianao niantso anay Jesosy. Ary mbola miteny aminay ianao manao hoe avy aho ka ifandahatra isika Jehovah-Andriamanitra. Na dia mena tahaka ny jaka aza ho ianao ny fahotanareo dia hovitsiako tahaka ny oram-panala ho ianao. Na dia mangatrakatraka tahaka ny sily dia hovitsiako tahaka ny volon'ondry fotsy ho ianao Jehovah-Andriamanitra.
Izay ilay olona maloto mihitsy ingeny natsoinao androany nifandahatra aminao Jehovah, fa iza moa izay mba afaka anatona anao. Fa soa amin'ny Fandriamanitra tsara ianao sady mpanao tsara. Soa amin'ny Fandriamanitra mpamindra fo ianao sady mpamela heloka. Soa amin'ny Fandriamanitra fitiavana ianao. Androany Jesosy, tongeko izay. Izay izay tsinotsinona sy tsy mendrika Jesosy malala. Fa tongeko koa izay androany ilaza eto anatrehana. Fa ninona tsy fahamendrehanay Tompo, fantatra loatra izany. Fa na dia izany aza Jesosy, mbola misy fitiavana anao anatin'ny fonay. Mbola mitempo anao ny fonay Jesosy eo. Mbola misy mitempo fitiavana anao anatinay. Ary izany no maneranay ho tongeto. Tongeto tahaka ny Paoly apôstôly izay hiteny fa ny fitiavan'i Kristy no maneranay. Enina dia nahatongavana hivavaka amin'izao andro sabato izao Jehovahandriamanitra. Dia tsy misy afa-tsy fitiavana tompo. Dia ao anatinay ihany sokafanay eto anatrehanao izany amin'izao fotoana izao. Eo ny avana malala ny mboantsika amin'izao fotoana izao dia tsika hiteny ao anatrehan'Andriamanitra hoe tiako ianao Jesosy. Toy fitiavana amin'ny Jesosy tsika androany. Samy tena tokantrano eo tompoantsika ianao Jesosy. Sokafo ny fonao androany tenenanao eo anatrehan'Andriamanitra fiaza. Tompotsika Tsara indrika tenenanao izay anao tianao Jesosy. ianao fiainako, Fifaliany fo. fifaliany fo. Nateneny any sambarako ianao Jesosy malala. Asambarako, Anisan'ny olona tsy mahita fahasambarana fa tsy ao Jesosy ianao. Dia teny an'izany tsika androany tokoa. Tena tiako ianao. Haleluia. tompotsika Ianao ny fiainako. ianao fiainako, Fifaliany fo ianao Jesosy. fifaliany fo. Asambarako. Haleluia. Asambarako, Antsika rehetra hitenenana ny samanao ny antonavana Jesosy. mitsakana
teneny tianao a Jesosy. Fantatr'Andriamanitra fa tsy mendritsika ravana. Fantatr'Andriamanitra fa betsaka ny zavatra mbola mila amboarina ety amintsika ravana manana. Fa mifotsika ty azy androany, atonga n'Andriamanitra etsika eo amin'ny sezam-piandrianana, anetsika ny tanany, hanamboatra ny ilay tany manga ho tsaratsara kokoa eo am-pelantanany amin'ity androany ity. Sokafoan'Andriamanitra ny fonao amin'izao fotoana izao. Teneny fotsiny Jesosy aty ianao aho. Raha mbola tsy mahatsapa an'izany ianao, afaka mitenenao hoe Jesosy ampitombo atao anako izany fa zaho koa mba te hanana an'izany fotianao izany. Mifotsika na tian'Andriamanitra azy tsy toy amin'ny fitiavan'Andriamanitra tsika anao vinanao vina. Ny havana manana. Andriamanitra efa tiantsika tanoha. Andriamanitra efa mitepy fitiavana antsika hatramin'izay. Fa androany, haleluia. Andriamanitra milanao miteny izy, hoe mba tianao koa izy. Amen a Jesosy. Androany Jesosy malalo. Tonga eto indray izay androany. Eny Jesosy, ny kely indrindra mba afaka ataonay amin'ity androany ity. Ny kely indrindra ahafahanay manam-porony fifatianay ianao. Ianao ny Andriamanitra isan'andro isan'andro e. Manam-porofo aminay fa tianay amin'ny fikarakarana anay, amin'ny fiarovana anay, fitantanana anay, ny fitondranao ny fiainanay, ny fitahiana ataonao tsy manapetra eo amin'ny fiainanay Jesosy. Porofonao aminay fa tianay ianao. Vao mifozay ny maraina, ny fonay ny tempo, ny fantanay mihetsika Andriamanitra, ny tontolo andronay eo anatrehanao Jesosy, ny fifaliana omenao anay mahakasika ny fonay ny valim-bavaka izay mbola omenao anay. Reny rehetra reny porofonao aminay fa tianao izay Jesosy malalo. Fa izahay rehefa mba fotoana malahoana izay mba milaza ka izay tianao Jesosy. Androany Andriamanitra, tonga eto izay. Fantatray fa very izay raha lavitra anao. Fantatray Andriamanitra fa milanao ny fiainanay, milanao ny tontolonay, milanao ny mombanay rehetra Jehovah Andriamanitra. Misaotra anao izay fa nampahitanao ilay lalana mba ahafahanay manatona anao androany. Dia tonga eto ireto olona tsirairay avy izay tsy mahavita tena Jesosy aho, fa milanao isan'andro, milanao andro aman'alina. Tuni
Jesosy le tsy mahay ninina tinga za Jesosy tena Andriamanitra dia milaza nareo tsy mahay manao na inona nareo na misaraka marina izany tsy haintsika ny mitondra ny fiainantsika tsy haintsika na dia ny mifeny toe-pontsika azy tsy haintsika ny mitondra ny fiainantsika rehetra ny havana malala raha tsy miaraka amin'Andriamanitra. Betsaka ny olona manao fahadisoana, betsaka ny olona mikivy noho ny amin'ny ataony ihany satria tsy miaraka amin'Andriamanitra ny havana malala. Androany teneny mihitsy Jesosy akasy ny fiainana mila naoa za Jesosy tia ahay, za Jesosy tia ahay fa fantatro fa tsy mahay raha tsy miaraka aminao. Za Jesosy tia olona misy voninahitra, olona mitafy voninahitra, tia olona mamiratra fa fantatro fa tsy haiko zany raha tsy miaraka aminao. Angatao ny havana malala, angatao Andriamanitra hikasika ny fiainanao, angatao Andriamanitra hidina eo amin'ny fiainanao amin'izao fotoana izao fa ilainao zany. Olon'olom-poana daholintsika rehetrarehetra, olona tsy makaiza daholintsika rehetrarehetra, tsy mavita ninino mahelintsika rehetrarehetra fa mila n'Andriamanitra ny fiainantsika lafa mitenenanao androany Jesosy ilaiko indray ianao. Mety na omby ny herinandronao tamin'ny herinandro iny satria nitafiana voninahitra ianao tamin'ny herin'ny androany dia androany tonga eto indray ianao ho tafian'Andriamanitra ny heriny indray ianao dia mbola afaka ny aomby indray ianao amin'ny herinandro. Anotonoro ny tananao amin'izao fotoana izao dia tenen'ilay Jesosy midina eo amin'ny fiainana. Anjakao Andriamanitra fa milanao mila ny herinao a Jesosy. Ianao mahalala fa tsy vitako izao tenako izao, ianao mahalala fa tsy mahay fanahina na inona fa misanaka tsy agana atsika lerina ny invitation n'Andriamanitra iteny mitoera Jesosy, mitoera ao amin'ny fiainanao Andriamanitra, mitoera eo amin'ny fiainanao Jesosy. Fire.
Jesosy efa vonina ny fonay toeranao Jesosy malala efa misikafana eo anao Andriamanitra ny fiainanay manontolo aza misalasala ianao Jesosy aza misalasala miditra Jesosy fa ilainay eo amin'ny fiainanay ianao voaina ny tanadalao anao ny farafarana rehetra eo amin'ny fiainanay Andriamanitra amin'izao fotoana izao Jesosy amin'ity androany ity Jesosy sokafana eo anao ny farafarana rehetra ny fiainanay Jesosy malala ho jereo misy olona eto Andriamanitra tena mila anao izay tsiray avy izay 4 mianata Jesosy malala tena mila anao ane izay Andriamanitra mila anao ane izay Jesosy ao aminao ny fiainanay Jesosy ao aminao ny fitsaharanay Andriamanitra manatona anao izay androany Jesosy malala mila anao ny fiainanay manontolo hidiro amin'ny sehatra hazavelanao anjenijeny Jehovah Andriamanitra fa izay lavitra anao tokoa Andriamanitra amin'izao fiainan'izao dia tsy manana na inona na inona miavoapolofo isan'andro miariary isan'andro Jesosy fa tsy manana ninina izay tsy manana anao tahaka ny mahantra indrindra ihany eto amin'ity tany fandalovana ity izay tsy manana anao Jesosy androany izay Andriamanitra fangio ny tokantranonay tsy ilay avy amin'izao fotoana izao aoka tena ho tsapanay fa misy Andriamanitra velona miditra eo amin'ny fiainanay androany aninina mety fahafatesana anatin'ny fiainan'ny olona mety maty ny fifaliana amin'izao fotoana izao mety maty ny fiadarana amin'izao fotoana izao mety maty ny fitsarana amin'izao fotoana izao Andriamanitra fa androany Andriamanitra velona miditra ao anatin'ny fiainanay tsirairay tonga amelona ny fiainanay mety misy fahasalamana maty any amin'izao fotoana izao Jesosy fa androany Andriamanitra miditra eo amin'ny fiainanay dia amelona ny fahasalamana indray haleloia izay rehetra maty Jesosy antsangano fa manaiky idiranao manomboka ato anatin'ny tokantrano anatin'ny fo ny fiainanay sy ny fanahinay rehetra havelanay tena anjakanao zato isan-jato Jesosy malala idira Jesosy malala manaiky anao izay Andriamanitra esorry rehetra tsy mety izay rehetra tsy araka ny sitraponao ety aminay Jesosy fa manaiky izay androany
Andriamanitra ihany no mahalala izay mety amintsika, mitondra antsika ho any amin'ny fahatsarana rehefa namalala. Andao apetrakantsika amin'Andriamanitra ny fiainantsika, fa tsika indraindray mihevitra fa fantatritsika ny mahasoa antsika io. Miezaka misaintsika mamantatra, manakatra hoe izao ny zavatra mety amiko, izao ny zavatra mahasoa. Raha toy ny eto am-pelantana amin'ity zavatra ity, dia mety ny fiainako, milamina ny fiainako, tena mahasoa azo alalan'izao. Fa diso hevitrintsika rehefa namalala. Ary betsaka ny diso hevitra sy mamakivaky eto amin'ity zao tontolo izao ity. Mieritreritra amin'ny zavatra mahasoa azy, kanjo mitondra azo any amin'ny fahatsoam-panantenana. Fa Andriamanitra no mahafantatra izay mahasoa antsika tsirairay avy. Apetrao amin'Andriamanitra ny fiainanao, ankinao amin'i Jesosy sy ny fiainanao, no avinao, fa izy no mahafantatra izay mahasoa antsika rehefa namalala. Raha zahay izao dia tsy mba lala mieritreritra mihitsy hoe izao ve no mahasoa anay, izao mitandrina andro sabato izao ve ny mahasoa, ny mivavaka ve no mahasoa, ny manolo tena ho an'Andriamanitra ve no mahasoa, manompo an'Andriamanitra izany ve dia mahasoa. Tsy manana an'izany eritreritra izany zany rehefa namalala. Raha ny eritreritra ny zavatra mahasoa izay dia zavatra maro be ny tao anatin'ny saina. Ny riana ho tonga, ny matimatesana mihitsy hoe izao ny zavatra mahasoa. Fa Andriamanitra tsy izany no mahasoa. Ny lalana hitondrako anao no mety aminao, ny lalana hitondrako anao no mahasoa anao. Halleluja. Fa betsaka ny olona tsy mety manaraka ny lalana io satria matahotra ny olona mieritreritra hoe Andriamanitra ohatrany tsy mahasoa azy, tsy mety amiko. Dia avy namalala. Andriamanitra tena mahalala izay mahasoa antsika. Ny manompo azy no mamety ny fiainantsika, ny manara-dia azy no mahatsara antsika rehefa, ny mahafoy ny zavatra rehetra ho azy no mahatsara ny fiainantsika rehetrarehetra. Halleluja. Atolory an'Andriamanitra ny fiainanao amin'izao fotoana izao. Raha ianao ilay olona trotraka, raha ianao ilay olona reraky ny fiainana, raha ianao ilay olona efa nivezivezy tety sy teroa, ndatsika androany anolo tena ho an'Andriamanitra, vonona ny hahafoy ny zavatra rehetra ho an'Andriamanitra. Halleluja. Sambarana
bersama jalan. Manesika ao anatina ao Andriamanitra mahita olona marobe mijaly amin'izao andro faran'izao, miaina ao anatina fahoriana, fijalia, tsy manam-piadanana sy tsy manam-pitsahanana Jesosy manana. Fa izay androany mahatsiaro izay hoe sambatra aty amin'ny taona 2024 izay efa hidirana ao anatin'ny fahoriana fa izay mbola afaka miteny foana hoe sambatra izay. Izany fe Andriamanitra tsy ho fahagagana izany fa tena sambatra izay manana anao. Teneno ny havana malala raha tsy mety tsara velantsihana ny anatin'ny tokantrano any. Misy olona mijery antsika amin'izao fotoan'izao eto, misy olona mandalo eto tonga eto. Teneno mihitsy hoe izaho sambatra manana an'i Jesosy. Indraindray tsy hitantsika no tenenina hitao manandre ny olona ireny hoe andao hivavaka, andao hanompo an'Andriamanitra, andao hanaladia an'i Jesosy. Satria indraindray ny olona mieritreritra inona koa ny fahasambaranareo. Nareo ary tsy afaka manao zavatra be lehibe, nareo ary voahidihidy sy teritery. Satria tsika indraindray tsy ampy ny filazantsika fa sambatra tsika manana an'i Jesosy ny havana malala. Fa teneno mihitsy androany. Mitenena androany hoe sambatra Jesosy manana anao. Ahatonga ny olona hitsiritra amin'izany koa izaho koa Jesosy mba te hiditra eo amin'izany fahasambarana izany. Misy azo fijaliana ao ry havana lanjaina
zavatra rehefa hiatrehana fa ny fahasambarana tsy mety miala. Mahavariana misy fahasambarana tsy mety miala mihitsy ao anatintsika ao. Ny fahoriana sy ny zavatra tonga tiany dia vola analana ny zavatra ireny ao anatintsika, analana ny fitsarana ao anatintsika, fa tsy mety afaka mihitsy ilay izy. Tahaka ny loharano miboiboika ao anaty ao, tsy mety rihitra ny hafanamana. Dia miteny foantsika izany Jesosy, sambatra manana anao, manam-bola ianao, sambatra ianao manana an Jesosy. Tsy manam-bola ianao, tena sambatra mbola manana an Jesosy. Dia hoy sisy ny olona, dia inona ny hividiananao sakafo, inona ny hividiananao zavatra satria ianao tsy manam-bola. Sambatra tsy haiko ny manazava azy fa sambatra. Misy zavatra ananan'olona tsy anananao. Misy ny olona hoe ngahino manana an'izao, za sambatra no iny tsia. Tsy tapan'ny olona izany. Raha tsy tsika lavana malala. Tsika miditra ao ihany ny mahalala. Tsika mitsofoka ao ihany ny mahafantatra. Mahalala n'izany hoe sambatra. Amen Jesosy. Tsika androany mba hiteny amin'i Jesosy za Jesosy. Za tsy vadika aminao. Za Jesosy hiaraka aminao na roviana na roviana. Za Jesosy malala na ino kidona na ino kiandra. Za tsy afoy anao. Tatsika ty raha mahafinaritra be ty androany hoe miara-mandeha aminao Andriamanitra. Thank you.
Jesosy malamy. Misy valiny lehibe kely afa n'izao filanjantsika ny azo fijaliana miaraka amin'ny Jesosy izao. Raha androso isan'andro ianao tsy hivadiky dia ho hitanao. Raha hiara hiasa amin'ny Jesosy ianao dia ho hitanao. Raha hiara hilanja ny azo fijaliana ianao dia ho hitanao ry havana malama. Ny fisasanana rehetra ny ainanao tety, ny lanjanao, ny endrika sy ny zavatra nahazo anao tety noho ny fanompoana ao an'Andriamanitra, efa hangodin'Andriamanitra ao anao an-danitra ao ny faharosoanao. Hangodin'Andriamanitra. Isaky ny misy zavatra iray mahazo anao, misy endrika mety mahazo anao, misy fizahan-toetra mety mahazo anao ety ao an-danitra ao, tahaka ny misy cadeau anankiray mifanaraka amin'ny omanina anao. Ho avy ny fotoana ho hitanao daholo ny ho tantaraina aminao, hitanao dia zavatra nomeko anao ty taminy ianao ilay miaritra zavatra ohatr'izao ty. Petraka ao anatin'ny tranonao iny, orovainao ireny fisasaranao ireny. Amin'izany fotoana izay ianao veteny hoe soiahana Jesosy faniaratra. Soiahana Jesosy faniaraka taminao. Soiahana Jesosy fa tsy nihevitra. Soiahana Jesosy fa nandroso foana. Soiahana Jesosy fa tsy miverin-dalana. Amen. Misy tombona antsika ravana malama amin'Andriamanitra. Aza matahotra ianao. Raha miaraka amin'Andriamanitra ianao, Andriamanitra tsy manary anao eny an-dalana. Andriamanitra tena momba antsika. Andriamanitra ravana malama. Tena mamatsy antsika izy. Andriamanitra tena mijery antsika. Hallelujah.
lalana makany io lalantsika io riavana malala misy fahoriana lalovantsika eto misy zavatra eto iainantsika fa za teteny aminao lalana makany an-danitra io lalana io riavana aza miovaova tsony ianao aza miverina tsony ianao fa raha zao tsika no miverina dia tsy ho hitantsika tsony tsy fantatsika tsontsika na ho tafaverina eo amin'io lalana io na tsy ho tafaverina fa tazomy mafy riavana malala da tsika hitoky amin'Andriamanitra da tsika hifikitra amin'Andriamanitra tena tianao Jesosy Jesosy tianao io tsy manala anao izy eto tany fa sady manomana lova ho anao izany an-danitra. Alleluia. Mandrak'izay ny zavatra homaninao antsika tsy zavatra levinao anatin'ny 20 taona fa mandrak'izay mifikira mafy aza kivy ninona mitranga ninona miseho fa mahery izy tsika rehetra tianao Jesosy misaotra anao zay Jehovah-Andriamanitra misaotra ny amin'ny fiderany fiankonfana zay nataonay teto androany Jehovah misaotra fanokasianao ny fonay misaotra fanamangy anay ianao misaotra fanampahery anay teto ianao Andriamanitra misaotra Jesosy fa raha tsy ny herinao dia tsisy ninona vitanay teto Andriamanitra fa ianao nanatrika teto ianao nombanay tsiray ihany misaotra anao Andriamanitra ny amin'ny olona izay tonga teto androany eny Jesosy mety tsy ampy sy tsy feno ny zavatra izay nozaraina teto Andriamanitra fa ianao noamenao amin'izany anatina benitra folo sy ny fahasoavana raha misy olona n'Andriamanitra mety mbola kivy amin'izao fotoana izao ianao mety sohitratsehatra mpahery Jesosy napetraka ianao toy ny fotoana eto androany ianao le tsy tsahatra ny anatrika anay mbola ampahery anay anatin'ny toroteny amoky anay ary dia ho voky-tsoka matavy indray ny fanahinay raha hivoaka eto amin'ity sabata ity izay androany Jehovah-Andriamanitra fa zany mihitsy no ataonay eto androany manangona ny hery hoentina indray miatrika ny herinandro satria fantatray Jesosy fa isaky ny mivoaka izay dia misy fahavalo manodidina anay Andriamanitra mila mandresy foana izay na mivoaka na miditra mba ho tanteraka aminay ny teninao Andriamanitra misaotra Jesosy atolotra anao ny voninahitra derany aja misaotra hatramin'ny taloha indrindra teo mandrakizay Halleluia. Amen. Tsika ty raha anankiray ity amaranantsika ny fotoana dia mpitatsika makany amin'ny tenin'Andriamanitra amin'izao fotoana izao izay anasanantsika rehetra izany tenin'Andriamanitra izany voninahitra Andriamanitra. Ianao ilay fitarainako Ianao mahalala ny tantaram-bainako Namamiao namitoetra fantatra ao ianko rehetra From now,
Jesosy amin'ny fotoanandroany fotoana izay nafahana ny fampahetelo tamin'ity androany ity Jesosy malala anatin'izany hira fiankofana sy fiderana izany. Ankehitriny Jesosy dia tonga ny fotoana izay mahay feoanao indray, tonga ireny fotoana izay niafatra avy aminao Jesosy, hiderana eny anaranao izay rehetra vita ary mbola mipetraka aminao indray ny tohiny rehetra Jesosy malala. Mbola mila ny fanatrehanao, mbola mila ny herinao. Androany Jesosy dia apetraka ambany fiahinao ny teny izay mitoriana indray androany. Ianao ny firenena masina apetraka izany teny zany ato ambavako, amboly anjara ny ampon'ny reto mpanomponao rehetra. Ka teny rehetra izay voatory eto androany dia tahaka ny voafafy amin'ny tany anankiray, ary ny asany ny tany dia andray anjany voa izany, ary ny voa dia anao ny asany, ary dia amoa avy zato eny any ampony izay mandray izany teny izany. Fa io reto manomponao rehetra rehetra izay tonga miaino eto amin'ity androany ity Andriamanitra, aza velanao diso anjara izy ireo, aza velanao miala maina, fata io izy ireo Jesosy mba handray be dia be an'izany teny izany tokoa ho teny fiainana ho azy, ho fiainana mandrakizay. Ny fanatrehana azy rehetra ny devo sy Satana sy ny firongony dia tsy manan-kery, tsy manam-pahefana, fa tena hoe ny herin'ny fanahy masina, ny fanatrehan'Andriamanitra mikasika ao Jesosy amenao izao fotoana rehetra rehetra. Dia era laza saotra ho anao, voninahitra amin'ny fanatapiny ambony indrindra atolotrainao Jehovahandriamanitra. Halleluja, amen. Halleluja. Latsika hitra amin'ny ten'Andriamanitra, matorontsika anao hira anankiray nataonay tamin'ny commencement tety hiry ity. Halleluja. Nataonay tamin'ny commencement tety hiry ity, tahitopo daholo tsika rehetra rehetra. Nataonay anaty commencement tety hiry ity, tena nahafinaritra be, tena nahakasika be. Andao mba ataontsika izany alohan'ny toriteny, sady maka baiboly ianao no miteha-tanana ho an'izao sy ny mandio an'Andriamanitra. Dia ataontsika ty hirany MK ity, Jehova Jireh, tsy haiko moa izay fitirandrena fa azao ataontsika
aby niriny. Alleloia. Soratsika Andriamanitra. Tena marina mihitsy zany ianao nge Jesosy dia ampy anay tady aniza moa tsika rava. Jesosy matsy ohatrany tsy mety ampy ny olona mihitsy izy io. Akelezin'ny olona izy io amaivanin'olona izy io dia izay mba manana anazy dia indraindray tsy mety afa-po fa dia tsy maintsy fampirarahany amin'ny devoly ihany foana vao mba mahita fifaliana. Ao atsika eto dia izao ampy atsika Jesosy. Maky ten'Andriamanitra mihitsy ika momba an'izany. Zao ny fahitan'ny olona an'i Jesosy kely dia tsinitsininy. Dia iza moa io lehilahy io? Inona moa mba faripahaizany io? Inona moa mba fahefana izy io? Any amin'ny Mika, mahita ten'Andriamanitra izy Mika 5. Marina mihitsy aloha fa tena kely ny angany. Mika 5 andininy voalohany vakitsika anaran'i Jesosy. Mika 5 andininy voalohany aminaran'i Jesosy sy ny tsoramary dia naterahan'ny Mesia sy ny toetry ny fanjakany. Neny voalohany, fa ianao ry Betlehema Efrata, izay kely tsy tokony ho isan'ny arivon'ny Joda akory, dia avy ao aminao ny voahany izay anankiray ho mpanapaka ho ao amin'ny Israely. Hatry ny fahagorana rehefa nivoahany dia hatr'izay. Alleloia. Amen. Ilayntsika rehefa hiverser rehefa amin'ny Desambra. Milaza fa efa hatry ny fahagorana, efa hatr'izay Jesosy dia efa teo. Fa tsy tamin'ny 25 Desambra koa izy vao teo. Fa tsy izay akory ny resakitsika voany. Fa iresaka momba Betlehema Efrata tsika. Betlehema Efrata tanàna kely. Ary rehefa atao ny fijerenan'ny toetrany sy ny habeany dia hoy ilay ten'Andriamanitra hoe tsy kely, izay kely tokony ho isan'ny arivon'ny Joda zany hoe tsy ampahamilina, tsy ampaharivon'ny Joda koa zany raha 1000 mètres carré zany Joda, ijoy tanànan'ny Joda, raha 1000 mètres carré dia 1 mètre carré i Betlehema Efrata. Fa izao anisan'ny tanàna kely indrindra tao amin'ny fizaran-tanin'ny Israely tao amin'ny fizaran-tanin'ny Joda tao zany Betlehema zany kely. Fa izao ny zavatra mahafinaritra, taon'ny nivoahan'ilay lehilahy mpanapaka izao tontolo izao, manapaka hatrany amin'ny fiainatsika. Fa ao amin'ny zavatra kely tena tsy ampaharivon'ny Joda zany tanànan'ny Joda zany tsy dia hoe ngeza be maneran-tany kory fa mbola tsy ampaharivony kory ny tanàna anankiray atao hoe Betlehema Efrata, fa taony mivoaka ilay lehilahy lehibe indrindra. Ezahana ambanina 2 taona mahery, ezahany akelezina tapenana daholo, ezahana dolana ngerafana ny baiboly eny amin'ny tany arabo atao izay tsy afantaran'ny olona n'izany lehilahy zany, afenina ny fahamarinana momban'izany lehilahy zany, tapenana ny fahagagarana ataony, takonana izy. Navoaka daholo hoe hita tariny taolambany, hita tariny zany rehetrarehetra zany. Etomila zany hoe tsy nitsangana tamin'ny maty zany io, tsy zanak'Andriamanitra zany io, tsy mpanjakan'ny Jiosy zany io. Fa izao tsy nanahaka anazy tso lehibe ho re maneran-tany zany. Eran-tany tsisy tsy mahalala an'izany Jesosy zany. Ary hatrao ambanin'ny tany ao amin'ny fiainantsika tao dia tsisy tsy mahalala sy tsy miovitrovotra. Ao an-danitra ao tsisy tsy mahalala sy manaja an'izany atao hoe Jesosy zany. Zany hoe toerana ny angan'ny olona anankiray tsy sakana ho amin'ny fahalebiazany. Ny toerana ny angan'ny olona anankiray tsy sakana naovinanaoviana. Ary ny toerana iangan'ny olona anankiray tsy mamaritra no avy hoe zay teraka rehetra atao Betlehema Efrata zany dia olona kely tsisy fantatra daholo. Nisy mpianatry Jesosy ankera nanambany mihitsy fa inona moa iny raha mba misy zavatra tsara vao amin'izany tanàna izany. Mba misy zavatra tsara ve avy eo? Ratsy daholo mivoaka avy eo. Misy firenena afrikanina izay dia misy faharitany tsy tadidiko anaraka tanàna. Ao anaty firenena afrikanina anankiray misy faharitany anankiray tena ratsy, tena ohatran'ny hoe tena toerana misy devoly. Izay olona avy eo tena ratsy
ao to dia feno arety mifindra fahantrana tena feno zavatra tsy tena ratsy dia hoe voaviany fotsiny zany ianao a dia mitonga dia tsara in'ny olona ianao hoe ay aviany nareo ay fa ao amin'Andriamanitra ny hoavinao tsy faharitany fiavianao. Ho tena Andriamanitra ny amin'ny boky ny Joba manao hoe ny amin'ny Joba efa kitsika izay teny izay Joba toko fahavalo andiny fahafito. Ho tena Andriamanitra ka na dia kely aza ny andohanao dia ho lehibe indrindra ny amin'ny faranao. Ary zavatra mahavariana izay rehetrarehetra an'Andriamanitra ary nataony ohatra velona avy amin'izany mihitsy Jesosy. Izay zavatra rehetra avy amin'Andriamanitra sy ampelantanan'Andriamanitra sy ao amin'Andriamanitra dia miainga amin'ny zavatra kely daholo. Ary le kely tsisy atenaina reny daholo matetika. Eto izao dia hozy ny olona hoe hozy ny ten'Andriamanitra hoe ianao ry Betlehem Efrata izay kely tsy tokony isan'ny arivon'ny Joda kory. Dia avy ao aminao rehefa nivoahan'ilay anankiray mipanapaka. Avy ao aminao zany isy olona lehibe anankiray. Jerena daholo ny olona rehetrarehetra ao amin'ny Baiboly ireo nampiasain'Andriamanitra ireo kely daholo ireo tena kely. Dia teny Gideona ny ampitsara any hozy Gideona inona moa zaho izy izy ary inona moa mpianakaviny raiko fa zay izy mpianakaviny raiko ny kely indrindra eo amin'ny Manase nefa ny foko Manase zany koa foko kely eo amin'ny Israely. Nefa amin'ny taranak'Israely zany ny foko Manase efa kely. Dia ny fianakaviany Gideona ny kely indrindra amin'ny foko Manase. Dia ao amin'ny foko fianakaviany ray indray izy no malahelo indrindra sahirakirana sy kely indrindra Gideona ny anarany. Fa fanontaniana ny apetrako aminao nampiasain'Andriamanitra ve zany Gideona sa tsy nampiasain'Andriamanitra? Tena nampiasain'Andriamanitra Gideona ry havako. Tamin'ny alalan'ny Gideona nanafahana firenena anankiray lehilahy farak'izay kely anankiray. Zany rano tena miresaka amina olona kely izay olona rehetra tena mieritreritra ny tena ny fakely. Zany mitodiako amin'ny ten'Andriamanitra tena zany no hojeren'Andriamanitra hotetavin'Andriamanitra anatin'ity toriteny ity androany. Ireo olona rehetrarehetra mieritreritra sy mahatsiapa ny tena hoe tena kely ange zahay inona ny vitako hoe inona moa izay za. Fa ny olona mieritreritra ohatr' izany nefa mitodika amin'Andriamanitra tena ho ataon'Andriamanitra olona lehibe zany ry havana marary. Hoy izy foana dia foana ny tenin'i Davida hoe zinona moa izy izay za. Efa kitsika ten'Andriamanitra ny tantara voalohany. Hoy izy Davida tantara voalohany toko 7 rehefa nirahan'Andriamanitra natana hiteny zavatra amin'ny Davida rehefa nanirina eo amin'ny tempoly izy. Dia tenen'Andriamanitra efa nitsorintsika teto tenen'Andriamanitra tsodrany be dia be teo izy. Aiko ianao aperiko ao an-tranoko mandrakizay nyfanjakanao ampirona mandrakizay ny seza fiandriananao ny taranako dia tsy ho diso seza sy ny sisa sy ny sisa sy ny sisa. Dia hozy izy Davida ny amin'ny mpanjaka amin'ny tantara voalohany toko 7 andiny 9. Ary Davida mpanjaka Davida mpanjaka miditra aleloia ka nipetraka teo anatrehan'i Jehovah dia nanao hoe zinona moa Tompoandriamanitra ary zinona moa mpianakaviko noentinao mambaraka ankehitriny ahy. Ary mbola ataonao ho zavatra kely ihany zany Andriamanitra fa indro eo voalazanao no anotarana kely mpanomponao hatramin'ny mbola ny ariana lavitra azy. Zinona moa mbola niteny izy any amin'ny tantara voalohany toko 7 andiny 11. Mbola hoy izy ihany Davida zinona moa ary zinona moa ny oloko nahazahoana ianatitra toy izao. Rehefa nahavory harena izy dia mbola nahatsapa foana Davida fa zinona moa ity izany ny afaka nanatitra zavatra ohatr'izao. Teo amin'ny falebiazany Davida zany mpanjaka izany no mbola niezaka natsapa ny tenany nametraka ny tenany fa olona kely. I Paoly tsy hambakan'izany. I Paoly any amin'ny epistily soratany any amin'ny Efesianina any. Efesianina toko 9 Efesianina toko 7 andiny 9.
tsy ndatean'io zavatra mahafinaritra io Paoly misy Paoly io Paoly ary tena nrombahany ngezabe mihitsy zao mba tean'ny Paoly izay kely noho kely indrindra amin'ny olona masina rehetra no nomena zao fahasoavana zao dia mitory amin'izay trisany areny Kristy tsy hitarana i Paoly tsy niteny kely izy fa ozy Paoly alao mivory daholo mihitsy no kely indrindra rehetrarehetra dia ao anatin'ireo kely indrindra rehetrarehetra ao zahako ny kely indrindra amin'ny olona masina fa miara-mahita foantsika ireo olona rehetrarehetra izay nandray ny tena no kely ireo taizan'ilay faran'ireo ireo olona rehetra tsy mba nitsapa fahalehibiazana teo amin'ny tenany tsy nahay na inona na iny na dia eo amin'ny farao ary nangofotra zany Mosesy zany na ngofotra zavy eo izy dia andahany teo ny andrean'ny farao tsy maika izy amin'ny teny votsavava ozy izy Mosesy ary tsy mahay mandahan-teny zany tena natsapa ny tena hoe tsisy ninona eny aminy lehilahy nalaza indrindra tao amin'ny baiboly anisan'ny lehilahy lehibe nalaza indrindra tao amin'ny baiboly zany Mosesy zany lehilahy malalaka zany hoe raha androany koa ianao mahatsapa tahaka ny ranavavy Maria zao eo ambony io tapaka sady tapaka io didizatsika anaty zonona tsika tsy malahelo amin'izany fa raha tapaka io dia didizatsika anaty zonona zany ny teteny amintsika androany aza taitra amin'ny fahakelezanao io ianao aza mikoropaka aminy hoe avaiza moa ianao iza moa ianao hoy izy hoe tsisy fahalebiazana mihitsy ety amin'ny tety fa tsy nomaritra no avy maneo raha mbola Andriamanitra ny rahanao mandeha raha Andriamanitra ny rahanao mandeha averiko foana raha te halaza amin'ny baskety ianao mpanao baskety malaza tena mila manana halavana ilaina ianao tsy olona 1m50 dia hoe ianao baskety ao amin'ny NBA zany tena ianao tena sy namidalo tena tonga dia misintona nefa ianao 1m50 tsy tonga dia tsy possible na hitatara inona eo aminao tompona ndraikitra ianao tsy tafiditra ao io tsy avela manao démonstration kory ianao nge atao hitanareo mihitsy za mahay tsy atao litany kory zany satria tonga dia zao tsy possible zany raha metatra sy 10 tsy possible zany kely loatra ianao kely loatra ianao ao amin'Andriamanitra rery zany no mitombo ary maka tantara anankiray mahafinaritra tsika mpanjaka faharoa izy maka tantara anankiray misy olona mbola tsy resahatsika teto amin'ny tokoteny izy ary resahatsika izy androany misy raha anankiray nitahin'ny tompo ato ry aminy ny anarany dia atao hoe Hazaela iza Hazaela mpanjaka faharoa toko favalo nge vakitsika aminaran'i Jesosy andiny fafito hatramin'ny 5 ary Elisa tonga tany Damaskosy tamin'ny Beni-Hadada mpanjakany Siria nalaza ary nisy navara taminy hoe izy tonga ty ny lehilahin'Andriamanitra da io mpanjaka tamin'ny Hazaela mitondra fanomezana ny tananao ka mandehana amin'ny tsena ilay lehilahin'Andriamanitra ary manontany izay teny Jehovah aminy ka ataovy hoe ho sitrana ihany va amin'izao aretiko zao dia lasa Hazaela ny tsena sady mitondra fanomezana faran'izay zava-tsoa rehetra any Damaskosy dia entana entin-drameva 700 tamin'izany rehefa te hita fahasoavana amin'ny mpanompon'Andriamanitra ny olona te anontany an'Andriamanitra dia mitondra fanatitra mitondra fanomezana dia inona ny entiny tonga dia zavatra farak'izay zava-tsoa indrindra tany Damaskosy entina rameva 700 tsy haiko mahazaka filokilona rameva ray mety mahazaka vezabezatra any dia atsika manjaka 200 kilona rameva ray dia ampitombo ireo hoe 700 zany firy zany 700 kilona zava-tsoa indrindra tsy hoe fripy fa zava-tsoa indrindra zavatra tena mety misy volamena amin'izany mety misy tsy fantatra fa metiny i Hazaela koa efa nasen'ny mpanjaka mitondra anjarany Hazaela zany teo mpanjaka ke marary manafatra fotsiny ndana tena elo sisana izy varetiko zao lasy Hazaela nanana toe-po i Hazaela hozy Hazaela hoe tena
hitondrako ny tsara indrindra antahiko manahoana ny hevitr'Andriamanitra. Dia lasa zay na tsena azy ary tonga izy ka nitsangana teo anaty tsenana hoe ibeny adaza zanakao fanjakany Siriny naniraka ao aty aminao antany hoe hositrana ihany va amin'izao aretriko izao. Ary hoe Elisa taminy mandeha kalazao aminy hoe eny hositrana tokoa ianao kanefa Jehova efa naneo hafa ho faty tokoa izy. Nandefa valiny biso zany Elisa avana. Andriamanitra efa naneo tamin'ny Elisa fa ho faty be ny adady. Haika mety misy information dizany a ny nitenen'Andriamanitra hafa fa no nitenen'ny Elisa ho tenenina amin'ny be ny adady hafa. Mba fisonjovana ny ainy ngamba zany mba ho velona elaela kokoa. Dia hozy izy hoe ndanako ho sitrana izy. Nefa hozy izy a zao efa naneo a fa ho faty tokoa izy. Ary banjina azy mandra-pikodikodina izy ary dia nitomany ny lahan'Andriamanitra nitomany Elisa fa hoe Azaela nahoana nitomany anao tompoko. Dia nitsoriny hoe ary izy namalay satria fantatro izay ratsy ataonao amin'ny zanak'Israely. Misy fiarovany mafy hodoranao, ny zatovy novononao amin'ny sabatra ary ny zanana madinika hotorotoroanao ary izay bevoka eo aminy ho tapahanao. Eto zany zavatra mampitomany any Elisa efa tsy be ny adady atsony, be ny adady efa vita ny aminy. Fa Elisa efa nehoan'Andriamanitra ihany koa no avy. Dia kahaka be mihitsy Azaela hoe fa manino anao mitomany? Izy mijery ny Azaela dia mitomany Elisa mahita no avy ny Azaela. Hitany Elisa ao anatin'ny fahitany fa io Azaela io a dia andravarava ny Israely. Vainao izy ny fiarovany mafy hodonanao ny zatoviny a hovononao amin'ny sabatra ny zanana madinika hotorotoroanao ary bevoka eo aminy a ho tatatatahanao. Dia gagabe mihitsy Azaela. Dia izy Azaela hoe fa hoe Azaela fa zinona moa ny mpanomponao dia ity alika ity no dia havita izany zavatra lehibe zany. Tsy mampino tokoa izy zany avany e. Eritreretinareo fa i Azaela teo anatrehan'ny Elisa, teo anatrehan'Andriamanitra. Dia Paoly mbola hoe zahako ny kely indrindra amin'ny olo-masina rehetra, mbola ny olo-masina no niresahany. Fa i Azaela re tena nampitovy ny tena tamin'ny alika mihitsy, tsy tena hoe kely, tsy mitsiny, tsisy vidiny, tsisy valeur. Fa zinona moa izay zao izay alika tahaka ny alika ity no havita zany lehibe nge zany zavatra ny hampilika amin'ny fanjakana Israely. Lehibe nge zany hoe havita handravarava ny fanjakana Israely. I Azaela nefa eo a tandapa ary ao anatin'ny mahatandapa azy hirakiraka ao andapa. Izy kely na rehefa andeha an-tany messager hirakiraka an-tany fotsiny any Elisa hoe hositrana be mpanjaka sa tsy hositrana. Ny zavatra hitany Elisa i Azaela efa mpanjaka. Tsy fantatry Azaela zany, tsy tao an-tsainy Azaela zany. I Azaela mbola miomana ny ho hirakiraka raha sitrana ny mpanjaka ho hirakiraka ny mpanjaka mandra-pahafatiny. Misy olona efa mifidy ny fiainany a hoe za mpiasa mpanjakana ity ny fiainako, tsy mieritreritra anao zavatra hafa zany tsy hoe hiotra amin'ny fiainana hiakatra ambonimbony fa mionona amin'ny maha hoe ty miasako a miditra amin'ny valo amin'ny rava ambony folo miditra amin'ny roa amin'ny rava amin'ny enina isanandro mandritra ny 9 taona vita zay ny fiainako. Zao ny karamako isam-bolana, zao ihany ny azoko lanina raha rendrarendra ity ho an'ny sarge isan-karazany a tsisy mihoatra amin'izay. Efa zay ny anjarako, zay ny fiainako. Tsy afaka manana nofinofy hafa intsony fa zay ny fiainana. I Azaela dia efa zany ny fiainana. I Azaela dia tena nanay mihitsy hoe ajaiko ty asako ty fa ty ny asako mandrakizay irakiraka ato am-bavahany. Ary izy zany tahaka ny alika kely tsimotsimony. Fa hozy izy Elisa efa hitako ianao. Ny dikan'izany hoe Azaela zany ka fa ny dikany teny hoe Azaela dia hoe efa hitan'Andriamanitra. Ny dikany hoe Azaela efa hitan'Andriamanitra.
aike ty Azaela ty izy mbola irakiraka ao andapa mbola olona tsinitsiny io efa hitan'Andriamanitra izy ary reo olona rehetrarehetra milaza ny tena nokely rehetrarehetra io efa nojeren'Andriamanitra avokoa reo ary Andriamanitra rehefa mijery sy mandinidinika azy dia tahaka mifandinidinika io mpiandro ny ondriny mandinika azy eo Andriamanitra dia manana programa mandinidinika azy eo Andriamanitra izy ny fanaovana irakiraka Andriamanitra mijery azy ary ny anarany dia Azaela midika ny Azaela efa hitan'Andriamanitra za tetenao fa io koa fitan'Andriamanitra ianao rehetrarehetra tonga eto efa hitan'Andriamanitra mijery anao Andriamanitra dia nareo rehetra zay nareo hoe za ty ke kely indrindra ke za kely indrindra ianao fa efa hitan'Andriamanitra mijery anao Andriamanitra ary rehefa mijery anao Andriamanitra mijery anareo tsara any amin'ny mpanjaka voalohany toko 7:10 any ngeny avany jerenareo Eli tena marina Elia efa tamin'ny mpanjaka voalohany toko 7:10 andiny 5:10 ngefa kitsika efa nirahan'Andriamanitra ary hoy Jehova taminy mandehana avelany amin'alehanao any amin'ny efitra Damaskosy ary raha mbi hoany ianao dia hosory Azaela ho mpanjakany Siria tamin'ny androny Eli mbola teo mpanaovana ny asany tena tokony voasitra Eli Azaela fa teo nisy fotoa Elia le somary nandahakely tsy andesiny sisa dia mbola tsy maintsy nosorana aloha Elisa rehefa nosorana Elisa dia Elisa nanantanteraka jerareo tsara hoy Azaela any amin'ny 13:10 mpanjaka faharoa toko 9 zao tsika fa zinona moa ny mpanomponao dia ity alika ity no avita zany zavatra lehibe zany fa Elisa namarika nanao hoe efa nasehoan'i Jehova tamiko fa ino ianao no mpanjaka ny Siria efa nasehoan'i Jehova tamiko fa efa hitany ianao aleluia efa nasehoan'i Jehova amiko ny fahitany anao efa nasehoan'i Jehova izay tokony fahitako momba anao izay tsy fantatrao dia teo ny zavatra nitsanga dia nosorana etra teo olona nanderanao irakiraka za miteny anao matoky anao amin'ny asan'Andriamanitra ataonao irakiraka ianao zao kely indrindra ianao zao kely indrindra daholo reo olona rehetrarehetra tonga lehibe tao amin'ny baiboly kely indrindra daholo reo tsisy olona tonga dia nateraka ongeza zany reo matetika amin'ireo saika tsy nisy tahaka ny Samuely matetika amin'ireo saika tsy nisy tahaka ny Isaia matetika amin'ireo tsy tokony handeha tahaka andry Mosesy araka ny teny taminao matetika tamin'ireo tany amin'ny lalana hafa tsy tokony ho aty amin'ny lalan'Andriamanitra tahaka andry Saoly lasa Paoly betsaka amin'ireo tokony handany ny andro ny any amin'ny fiandrasan'ondry nampiakarina tany an-dapa ry havana malaka fa za te hampahelanao androany mijery anao koa Andriamanitra efa hitan'Andriamanitra da idika ny Azaela efa hitan'Andriamanitra efa hitan'Andriamanitra ho ahy ianao io kely ianao mety tsy mahay na inona mihitsy kely indrindra amin'ny fianakaviana mahafinaritra mihitsy n'ilay fizaravombela le pasitera anankiray zay zaho izy tamio tamin'izaho mbola tsy mivavaka dia zaho izy ao amin'ny fianakaviana rehefa raikitra ny fivori-pianakaviana zany tsisy ninona ho atao ntsony zay menakamo izy le mandeha tongotra ny olona mandeha tobila mandeha fivori-pianakaviana le jeren'ny olona le alelovan'ny olona lava mitrao ny olana tsy maintsy tonga dia mangatadalana ody aingana sao tsy fantratra bus ny olona mbola mipetraka manao domy misotrosotro mifalifaly fa mbola tsy nivavaka kely indrindra fa zaho izy nanomboka nivavaka dia nanomboka nivavaka dia nanomboka fantatr'olona aloha zaho izy halleluia nanomboka mitorotely dia nanomboka fantatr'olona dia nandehitsika niketely dia nanomboka nitahin'ny tompo ny fiainana dia nanomboka nanana tomobile kely halleluia dia manomboka mba misy mihaino amin'izay ianao fivori-pianakavianao rehefa manomboka miadiady hevitra rehefa ny fivori-pianakaviana eny matetika ny lehilahy
rehefa eny amin'ny fetifetiny zany dia lehilahy mpangorongorona amina tomobily eo dia miresadresaka momany tomobily eo dia miresadresaka mekanika eo dia miresadresaka fa zaho sy hatramizay tsisy ninona resahana ina moa ny resahanao miresaka zavatra tsy fantatra sy tsy ananana nomboka fivivangeza nomboka miresadresaka amin'ny olona be efa mba manana tomobily le fa nitoy ihany tahin'ny tompo nanomboka nanana tomobile malalaka halleloia manomboka misy amin'ireo fianakavian'ireo avea tsy misy fahasambanana ny fiara manomboka mba izy ireny engavian'olona fa afakateninareo ve zay halleloia taloha aby ny olona tsisy manafitra tsanoko foana zay fitsona vavolomelo zay paster zay kely indrindra ao izy izy le tena tsisy nanisy sira reny tsisy nanisy vidiny reny amin'ny fianakaviana fa ny zavatra tsy fantatrao ange efa hitan'i Jehova ianao hitan'Andriamanitra ianao matoky amin'ny zavatra ataonao io matahora an'Andriamanitra foana toizy foana asan'Andriamanitra miarama dia amin'Andriamanitra kely ianao ekeko zany kely indrindra amin'ny rehetrarehetra ao izy Paoly zay inona moa ty za tahaka ny alika zay inona moa ty za zay tsinitsininy ianao androany fa Andriamanitra mahita anao Andriamanitra mahita anao ary amin'izao tsika miteny zao mijery anao Andriamanitra tena mijery anao Andriamanitra ravako ianao no haza ela tsy haza ela tonga ianao no haza ela jeren'Andriamanitra eto indray manomboka eto misy olona tena mety tena anatin'ny fahakelezana amin'ny lafiny rehetra mihitsy kely daholo zay eny aminao rehetrarehetra tsisy nina mahate hijery tsisy ninozina tsisy nina intéressant mihitsy eny aminao tsisy ninna antany efa kely avokoa ere manginy aloha tena tsy miresaka mompanao e ny olona koa tsy resaka zavatra kely zany fa tandremo fa mijery anao Andriamanitra ary hitan'Andriamanitra ianao mbola tsy mahalala ninina io any ambadibadika any efa tamin'ny androny Ely efa tamin'ny androny Eli no nirahan'Andriamanitra tany amin'ny mpanjaka voalohany dia efa nirahan'Andriamanitra zao ravana ity Azaela ity tsy zanak'Israely Sirianina io fa nanirahan'Andriamanitra mpaminany ny Israely andeha hanositra azy mbola tsy narary toy ny Beniadady mbola tsy narary Beniadady mbola tao anatin'ny Ely ny Beniadady mbola niady tamin'ny Ahaba Beniadady ma tsy tadidinareo izy fotoantsika nitoloteny le hoe miteny hoe Andriamanitra ny lemaka io izy avindray Andriamanitra ny avoana tadidinareo fa nitolezay ty tsika ny Beniadada iny le nitady hevitra zay avesenan'ny Israely dia teny izy hoe iny ambary eo izy mahiny ady be raha va ny ambony avoana fa ndreo hitsika ny amin'ny lemaka teny amin'ny lemaka aloha ka dia hoe Andriamanitra ny lemaka ny Andriamanitra io fa andreo hitsika ny amin'ny avoana tonga teny amin'ny avoana regny brisalisina fotsiny kanesiny vao hoe tsy afaka nandeha resy foana indro resy ny Ahaba io Beniadady io tamin'izany fotoana zany mbola i Ahaba mbola i Beniadady ny mpanjaka no efa nirahana Eli andeha hanositra ny Hazaela nefa amin'io mety mbola tena any anaty fanaovana ira-botry ao anaty lapa tsy malala ninina ianao io zao mbola tsy malala ninina ianao io zao misy hoe Zarahely fa nitolitentsika eto Hazaela alleloia tonga so daholo nareo fa tsy ravanareo androana tonga dia varina tamin'le hira za teteny anao androany ianao tsy malala ninina io mihitsy hoe za tena kely za hijanona amin'ny fahakelezako ohatr' zao tohizo aza manandra tena fa zay manandra tena no ahetry fa zay manery tena no asanatra ho ny tenin'Andriamanitra sy lalana ninina Hazaela ira-botsy mpanao ira-botsy efa nitenian'Andriamanitra hitan'Andriamanitra ary izy Andriamanitra anositra azy tsy ny fahakelezanao androany mijerenao raha misafidy araka amin'Andriamanitra ianao dia zao no teniko anao tsy mijanona zany ny fiainana io tsy mijanona eo
Ary raha tena anaty matsapa hoe tena kely ingana ifady misy keravana ny problema iravana misy olona efa sady kely tsy te hirarahan'Andriamanitra zany raha ny olona efa lehibe sy ny manam-pahefana sy ny manam-bola sy ny manana rehetrarehetra no mety tsy dia maran'Andriamanitra tsy meko tsiny ihany fa misy olona sady efa sahirana maso proposena tenin'Andriamanitra proposena filazantara mbola miavonavona koa nefa niaraka amin'ny teniko teo osy raha hoe za tsy ho baskety izy mihitsy fa mbola alaza sy aomby lavitra ny amin'ny baskety ianao raha ao amin'ny Jehovah tsika afaka mahomby ao amin'ny Jehovah rery ihany tsika afaka hisongona olona be dia be ao amin'ny Jehovah mantsy tsy jerena lava tsy jerena taleta tsy jerena diplôma tsy jerena fahaizana fa Andriamanitra mijery anao fotsiny Andriamanitra mahita anao fotsiny dia tsy mahitsy ho lehibe ianao tsy mahitsy ho tafity ianao Alleluia dia zao zavatra mitranga izy izy Elisa hoe efa naseho an'i Jehovah tamiko izy izy fa indro ianao ny mpanjaka ny Siria efa hitako no avinao efa fantatro fa ianao ny mpanjaka teo no voaositra Hazaela le avako manao andiny no 11 dia niala tamin'ny Elisa izy ka nakany amin'ny tompony ary izy nantany azy hoe ahoana no lazainy Elisa taminao dia namaly izy hoe nolazainy tamiko fa ho velona tokoa ianao dia anoka falifaly be ny andady eo fa zay ay tsika tsy mahitsy velona tsy malala antsika eny e ho mararirary kely koa naynefa tsika tsy mahitsy sitrana hozy be ny andady dia mbola anjaka ihany ako inona moa ny azo atao fa zao ny zavatra mitsanga ary no ny apitso dia nalainy Hazaela ny lamba firatotra ka natsibony tamin'ny rano ary nasaro ny tabany be ny andady ka dia maty izy ary Hazaela nanjaka ny biby azy lesona anankiray raha izy tsika mboany rehefa nitenenina Hazaela fa ianao mpanjaka ary taorianan'izay mbola tsy nalala n'inona izy dia efa hitan'Andriamanitra ary mbola tsy nalala n'inona izy dia efa ela izy ny tokony hosorana misy amintsika ny efa ela ny tokony hosorana fa Elia mbola nitarikiraiky nisoloina ny Elisa mihitsy aloha misy fotoantsika mbola inasan'Andriamanitra ho matoy tsara aloha Elia tsika rehetra samy manana ny fotoany amintsika Andriamanitra sy maintsy raha mbola Andriamanitra koa ny Andriamanitra na mipetraka anaty trano sokela renao ina moa trano rotsipeta renao am'izao tsika miteny zao na inona toerana misy anao mandrasa ny fotoanan'Andriamanitra io ianao fa tsy maintsy ho avy ny fotoana nandratan'Andriamanitra hoe fiainanao io ravana malay raha manotoky ianao fa zao rehefa hitan'Andriamanitra ary Hazaela ny rahany Elia mbola tsy nandeha ny rahany amin'izay Elisa vao nandeha niemotra zany mbola nitoy ihany le fiainana atao anaty fahakelezana mbola nitoy ho kely ihany fa tsy maninona tsy hoe na tsy tonga omaly io dia tsy tonga mandrakizay fa toy izy ihany aloha fa tokian'Andriamanitra foana ianao Alleluia amen tenen'ny Elisa amin'izay izy hoe zao efa nampahitan'Andriamanitra na efa nasehon'Andriamanitra na fa ianao no mpanjaka ny Siria eny ara-ozy izy Hazaela inona amin'izay ravana nataony Hazaela koa izy efa hita zao hoe mifahitanao izy za hoe hiandry ela amin'izany tsoy fa nohatra tamin'ny andron'ny Davida nefa voaositra ho mpanjaka Saoly mbola teo tokony ho vonony Davida koa izy Davida sanatry amiko ny anendro voaositra Jehovah sanatry amiko zany niandry mihitsy Davida ho faty Saoly voaliditra teo izy fa neny Hazaela ny havana lesona reva vaondray lesitsika nyvoany tonga izy fatany azo ny antoka fa voaositra izy izy hoe inona tsony ny andrasako inona tsony ny andrasako Andriamanitra hoe fa nampahita fa zaho mpanjaka ina andrasako zany afaka 5 taona ozy izy tonga tany amin'ny Beni-Hadad izy narary mihitsy nalainy ny lamba nasiany rano nidikan'io mantsy niseporina nikendaina zany dia natao sepotra nalainy ny lamba firatotra natsogony tamin'ny rano ary no sarona ny tavany be teo dia sarona no vitay zany nitaperiny any Beni-Hadad mba haninona mba hiakarany amin'izay eo amin'ilay fitondrana misy ny fotoana ry avako malala mila miady tsika
misy ny fotoana mila mandrombaka tsika. Efa nitenenina ianao hoe anjaka ianao, fa mbola misy ny sakana eo anoloanao dia be ny adada zany. Tadidimo fa tsy nasahiny Davida nikasika ny Saoly dia satria voaositry Jehovah Saoly. Fa be ny adada zany tsy voaositry Jehovah zany ramana. Mila mafantatsika inona ny sakana. I be ny adada tsy voaositry Jehovah, donc tsy maninona. Anao fitaina ny momba azy. Misy fotoana eo anoloantsika devoly mihitsy manakatsakana. Satana mihitsy manakatsakana anao tsy androso. Io zany andro eto tsy voaositry Jehovah rehefa ny devoly ah. Anjaratsika mandringa, manafitra ny ain'ny devoly eo anoloantsika mba hiaratsika eo amin'ny tanjon'Andriamanitra. Takatrao hoe zany androany. Tsy mitovy tamin'ny andron'ny Davida io. Davida niandry satria voaositry Jehovah Saoly. Fa be ny adada indray tsy voaositry Jehovah, tsy problème amin'ny Azaela ny manapitra ny ainy. Voatapitra ny ainy be ny adada. Dia hoy ny ten'Andriamanitra, ary Saloma nitava amin'ny be ny adada ka dia maty izy. Ary Azaela no nanjakana an'indray. Efa hita tamin'ny fahitany fa sitrapon'Andriamanitra mba nafaingana sisa, mandrombaka sisa natao. Ianao io ry amako, efa hitan'Andriamanitra. Ianao tonga ety tsy tonga kisendrasenga fotsiny. Za koa tena teteny aminao. Teteny aminao koa ary avako malalako. Isan'andro rehefa tongotsika aloha sady arabany Harley Quinzel, androany votan'ny Quinzel, Harley Quinzel, i Zarahely hoe fitako tety ano maly izy mravavy ireo no arabaiko voalohany satria arabaiko satria vahintsika eto zareo androany. Fa za teteny aminao androany. Misy fotoana isika efa tokony hiova toerana. Fa ny eo anoloantsika devoly. Fahazarany ratsy, toetra tsy mendrika, sakatsakana, fahalemena isan-karazany. Mbola tsy afahantsika mandrombaka ilay fanjakana. Ny ataontsika androany dia mandringa. Ndao vonoany be ny adada. Fa mahatonga hoe tsy mbola mety mandroso. Mbola eo foana ny fiainanao. Tsy mandroso, misy fiainan'olona tsy mandroso mihitsy satria manino? Misy be ny adada, marary be eo alohany eo fotsiny. Fa toy misakana ange zany e. Efa napahitana aloha zao fa ianao ny anjaka. Inona ary tsy ny manala an'io farak'izay aingana anao tao mba zahoko ny fanjakana farak'izay. Sitrapon'Andriamanitra. Ny ampanjaka ny Azaela. Efa vitany amin'izany be ny adada. Be ny adada tsy nosoran'i Jehovah. Sy fanjakany Siria zany tsy an'i Jehovah zany. Fa mahavariana ny atifan'ny mason'Andriamanitra. I Azaela. Na dia afa-firenena azy. Isika reto dia afa-firenena tao reto mason'i Jehovah. Fa mba fotoana zao hijeren'Andriamanitra atsika. Mba fotoana zao. Alleluia. Iza no zanaky ihama, ary laitiko io, tonga soa. Fotoana zao rehavana, hijeren'Andriamanitra ny afa-firenena. Reto tsika rehetrarehetra, 50 menada tsika reto, Hazaela eo anatreha'Andriamanitra. Tsika reto Hazaela daholo. Kely daholo e. Za tena ambony ny finoko androany, fa nalehibe ny anaranao io Andriamanitra. Tena anome fanjakana anao io Andriamanitra. Hoy ny ten'Andriamanitra efa napahitan'Andriamanitra. Efa nasehoan'i Jehovah tao fa ianao ny mpanjakany Siria. Dosy hoe za ve? Dosy amatsanao hoe ianao mihitsy. Te hanovanao Andriamanitra. Tsy te hampijanonanao Andriamanitra eo amin'ny toerana eritreretinao fa toerana kely. Ianao kely, ianao tsy mahay ninona, tsy mahavita na inona na inona, tsy sininona eny aminao, tsy riavana, tsy sininona eny aminao, fa Andriamanitra mijery anao ary hitan'Andriamanitra ianao. Hitany ny ao am-ponao, hitany ny fanarianao, hitany ireo zavatra mba misy amintsika efa tsy samy manana fanariana tsony. Matetika tsika ray aman-dreny dia miteny foana misy problème. Ny anahako efa vita e, ny fiainako efa vita fa ny zanako sisa, tsy mbola vita zany ny fiainanao. Firy taona ianao tonga eto zao. Zao na pahaizako ilay ranabavy anankiray zay, tena ozy hoe fiainako efa vita, ozy efa tapitra ny fiainako, tsy sy atenako tsy zamadary. Tsia! Amin'ny fotoana ianao manomboka mandray an'i Jesosy ao am-ponao, mbola misy fiainana vaovao. Na 20 taona ianao androany mihaino eto. Tena teneniko anao minaran'i Jesosy fa misy fiainana vaovao hanomboka eo amin'ny fiainanao. Ary io dia fiainana mahafinaritra io, io fiainana mpiadana io, fiainana tena hoe ianao ny anjaka ao amin'ny fiainana io. Alleluia. Mijerenao Andriamanitra, ary hitan'Andriamanitra ianao. Matoka fa voarantsika izany
afatra androanyizany sy miankina amin'ny fahakelezana ny ainganao ny toerana ny ainganao tsy miankina amin'izany io fa miankina amin'ny mason'Andriamanitra izay mijery aminao. Riavako ry Azaela tianao Jesosy ary mibajina anao izy androany mijery anao izy ary mahita anao. Za hivavaka ao anao, hivavakantsika androany. Nizaniza tonga eto izy androany, izy le Hazaela hitan'Andriamanitra. Tsy toerana tokony ahitan'Andriamanitra anao misy teto androany, fa iny ianao tonga na ianao aragaga mahita izady an-tanana sabata hozy ianao. Ry Hazaela, omena anao ny fanjakanao, omena anao ny fanjakana, ho ampiakarina eo amin'ny seza fiandrianana ianao, manomboka ho hita amin'izay ianao, manomboka ho ampiasain'Andriamanitra amin'izay ianao, manana fahefana amin'ny be ny adada amin'izay ianao, manana fahefana mono ny be ny adada amin'izay ianao, ho sahamono ny be ny adada amin'izay ianao. Ny fanjakanao dia ho anoloanao, ny fiadanana eo anoloanao, ny fahasambarana eo anoloanao, fangarary ny be ny adada, bahana ny be ny adada ny toerana. Androany raiso ny fahefana ahafahanao manapitra ny be ny adada ary manomboka ny anao miaraka amin'i Jesosy. Be dia be ny olona tsy mety manolo tena, tsy le olona tsy te hanolo tena, fa sakana ny Satana lehibe ny adada tsy hanolo tena. Misy olona efa te hivavaka fa tsy avena ny be ny adada tena devoly sy Satana mba hanana fotoa malalaka hanana toe-po angetahetan'izany vavaka izany. Raiso tanana ny fiainanao androany, ndao mpitehatsika be ny adada, ndao voloana be ny adada, efa naseho an'Andriamanitra fa ianao io dia olona ho tafity, ianao dia olona ho lasa lavitra, ianao dia olona ho lehibe, ianao dia olona hanana ny maha izy anao. Ianaranao Jesosy, zareo manokana Jesosy reto olona tonga reto teto androany. Za matoky sy mino fa mba tahaka ny Hazaela koa hijerenao azy ireo androany. Efa hitan'Andriamanitra izy, hitanao Andriamanitra izay rehetrarehetra tonga eto androany, hitanao Andriamanitra izay rehetrarehetra tonga eto androany. Matoky ato Jehovahandriamanitra, ampiakatra ny tsirairay avy amin'ny seza fiandrianana ianao, ampiakatra ny tsirairay avy amin'ny fanjakana ianao. Raha tonga eto aminay eto Elisa androany dia mba hiteny aminay koa efa naseho an'Andriamanitra amin'ny fanjakanao. Meteny anao Jesosy amahankinisa tokana nisy avatan'olona androany dia hibitsibitsika ny fanainao masina amin'irety olona rehetrarehetra izay tokantrano rehetra hiteny aminy hoe efa naseho an'Andriamanitra fa olona tafity ianao, efa naseho an'Andriamanitra fa olona mahomby ianao, efa naseho an'Andriamanitra fa olona tena ambinina amin'izay ianao manomboka androany. Misy olona hatramin'izay tsy mety ambinina fa ho ambinina izy manomboka androany satria izy ho Hazaela ifatohan'Andriamanitra eto androany. Hitan'Andriamanitra ianao, hitan'Andriamanitra ny fanorinao, hitan'Andriamanitra ny ezaka ataonao, ny zavatra tianao hatongavana, fa tsy sahanao mihitsy na dia nangataka an'ireo tamin'Andriamanitra azy hoe za zao ve zinona moa ty za, izay za zao ve dia ho tonga amin'izany tanjona izany. Fa izy Andriamanitra aminao androany, kely ianao fa ho alehibiaziko, tsy mahay ianao fa ho ataoko mahay, ho ampianariko, tsy manana ianao fa ho ampananiko. Alleluia, saotra Jesosy. Vavantsika rehetra tokantrano any dia tena hoe manolona tena dia tena hoe ity ny Hazaelanao Andriamanitra, ity ny Hazaelanao ilay tsy neritreritra ny ho mpanjaka, tsy tanànaka mpanjaka, tsy ao anatin'isan'ny olona tokony hanjaka, tsy zanaka be ny adada izy fa irakiraka fotsiny. Tsy fantany fahefataona vitsivitsy talohan'izay no efa nasena nosorana izy. Ianao io ny havana efa fotoana ela talohan'ity androany ity no niandrasan'Andriamanitra anao. Tianao iova ve ny fiainanao? Tianao amin'izay ve efa iova ny fiainanao? Efa tsy elitsony ny tonga fa efa Elisa mihitsy, efa nisy toloteny aminao tany aloha tany miantso anao mba hanompo an'Andriamanitra. Fa noho ny aminao, noho ny fangatahan'andronao dia nihemotra ny fanjakana.
Niemtra ny fotoanam-panjakana anao. Fa androany tonga tondrayanao androany. Sy enina akory ity. Fa Elisa solo ny Eli ihany. Hiteny aminao androany hoe efa nasehoan'Andriamanitra ny fanjakanao. Raha mbola mihemitra io androany, ozy anao mbola ihany mpaminany hafa ndray ahako. Dia miankina aminao manokan'izay. Fa Jehova efa niteny, hosory izy. Hosory izy. Tompo, hosory izay rehetra tonga eto androany. Hosory rehetra aza ela izay tonga manefitro. Fanetretena ny fatoravanao teto androany. Fanetretena ny tany anatinao hoe mba te hivavaka dia hijery fivavaka en ligne. Fanetretena ny nanaovanao, nanokananao fotoana ora vitsivitsy. Tsisy latsaka taminao androany na hira anankiray azy, na mitendretra natao tao anatin'ny hira, na mitoro-tena, tsisy latsaka. Nefa inona moa ty fandaranao en ligne ity? Mba hiteny aminao koa androany, zinona moa ity fandarana ramoka izao ity? Fa nefa nanintona anao, ary dia indro nisy fanetretena ihany tany anatinao. Saingy ny atongasaina aminao androany dia zao. Tsy senasena natongavanao teto, fa tena eto mihitsy ny Andriamanitra no hitazana anao. Ary vaovao mafaly no teneniko anao androany, hitan'Andriamanitra ianao ry aza ela. Hitan'Andriamanitra ianao. Kely ny andohanao, kely daholo ny andohan'ny olona rehetra tao amin'ny Baiboly. Fa lehibe indrindra kosa ny hafaranao. Men'Andriamanitra anao ny fanapahana, anosotra anao Jehova Andriamanitra, dia ho lasa lavitra anao manomboka androany. Misy saotra Jesosy manalo. Dia era laza saotra ho anao. Tahiza amin'ny toroteny. Tahiza amin'ny toroteny zany Jesosy. Mba tsisy ho latsaka na dia litera ray azy. Ataoko mamoavy za tena ny ampondra eto olona tsirairay avy eto. Ho tahinao ny tsirairay avy isa tokantrano isam-batan'olona. Dia vosi satana fatro amin'ny ranao tsy afaka hitsainga na dia litera ray azy ao anatin'izany. Menarany Jesosy Kristy tompony savata. Arahako izany bavaka izany. Halleluja. Amen. Anao ila anankiray tsika maraparanantsika ny fotoana hidirantsika amin'ny fiderana. Iarana amin'ny groupe izay maresy. Averitsika ny hira teo ho voninahitra Andriamanitra. Halleluja. Jesosy ianao ilay fitaranako, ianao mahalala ny tantaram-painako. Na mandeha aho na mitoetra, fantatra ao mianko rehetra. Fali
ampandrosotsika hivavaka rana vavy mihaja amin'izao fotoana izao. Afaka miteny rana vavy mihaja azafady ahy hivavaka amin'izao fotoana izao. Hivavaka rana vavy makirinina amin'izao fotoana izao. Maheby rana vavy makirinina amin'izao fotoana izao. Androtsika toa dia hitsamy fiderana ary ohatrany tsy mety ny fifandraisana atao anatin'ny tambajotra. Zao toa dia hanao ila fiderana atsika any.
Franza. Cara kami riwar korsin dan cika. Mari war korsin na neko waiti. Amin na neko konsa. Ada bina. Amin na. Kata kamera la Cesarina. Eto Franza. Semana senangnya semuanya. Usa preparan kau. Haleluya. Hei kada ka. Giovanni, Giovanni. biar mengusik. Ina la kutuar saga eto Franza. Haleluya. Dai kituna dai kiace. Marisho eta siniau. Yamo komentau. Haleluya. Tina, eto Franza. Nyawa lovelies, nyawa. Izy ny manomboka indray rehefa avy eo a. Eo ihany tsika miaraka amin'ny groupe Semanesy a. Ao ary. Eo lovely. Lovely apereka museo fianganana.
Asika ilalay farana maranatsika amin'ny fotoana androany a dia ifanao veloma ifampitsodranotsika amin'izao fotoana izao. Sisika ilalay farana maranatsika amin'ny fotoana ary a. Halleluia. Sotranareo anatin'ny groupe izay maresy famafana ny fiderana miaraka aminareo a. Halleluia. Eo ary tsika. Yangari! Yangari sono difatti. Amfifatina umideranas, amfiumpina nuankazana, isikareta numilaisai. Idera mafila tunya, sampai tanah yang putih, angau sefari laisi.
farany misy vonseho iaina na maharaparanazy teo a dia fifaliana ao alainy nanotra antsika tsiray avy azany fotoamba afaka izany teto amin'ny fandaranandramoka izao a tapitra ny fandaratsika raha mbola tsitokeny amin'ny rahalanitra jesosy dia eo netondray tsika amin'ny alatsinainy a amin'ny 7 sasany alina ao anatin'ny vavaka fiambenana misaotra anao na fifotoana lahatra ny enanay teto tamin'ity androany ity a dia jesosy amary fitiatsika tsiray avy azadiny fa ny fandaratsika tapitra fa ny fiarahantsika mbola tsy tapitra raha niditra mihaino ny fandarana ny radio atsika aki radio point radio 12345.com aki radio point radio 12345.com dia maheno ny fandarana mandeha andro manalina izy io a tsy tapaka mihitsy a izy totensaky ny adiny telo a amin'ray amin'ny efatra amin'ny 7 amin'ny folo maraina amin'ray amin'ny efatra amin'ny 7 arivo samita iny tompo a dia bonne semaine dao tsika rehetrarehetra mino fanahazo ely a riaza ely rehetrarehetra anositra anao Jehova analehibe naranao Andriamanitra tainy tompo tahoatra